lohevitraro ny tena ho zava-lehibe amin'izay fotoan'izao firenena izay dia ny mahakasika ny fahatarana zotra fividianana eto Madagasikara sy ny mahakasika ny lalaam-panorenana vaovao itondrana ny Repoblika Fahadimy eto Madagasikara. Ka ezaka izay satria anisan'ny zava-dehibe opiniana amin'io zany ny mba hanana ny Madagasikara amin'izay an'izay antsoina hoe fehezan-dalam-pifidianana zany na ny code électoral. Tsy mbola nanana zany code électoral zany Madagasikara hatramin'izay nahaleovany teny. Ahoana zany ny hatramin'izay dia lalam-pifidianana misy efa ho dimy na fito ny lalam-pifidianana, didim-panjakana ny fehy-pifidianana, misy efa ho firy didim-panjakana, ny didim-pitondrana misaratsara ka tsy mirindra ilay lalàna ny fehy-pifidianana eto antsika dia tokony avondrona anankiray. Eto Madagasikara zao misy ny antsoina hoe code des impôts, misy ny antsoina hoe code des douanes, misy ny antsoina hoe code minier. Dia maninona tsy misy ny code électoral, boky be dia ao daholy ny zavatra rehetra fa tsy misy misaratsara hoe tisy lalàna anankiray mbola mikasika fifidianana koty, tisy lalàna anankiray mbola mikasika fifidianana koty, fa ao anatin'izay code zay avokoa. Zay tampo ka mieritreritra izahay eto Reposelia fa tsara mialoha ny hiatrehany vahoaka malagasy sy ny tosehatra rehetra an'ilay fotoana andoam-pirenena io dia tsara raha tena manana fahalalana feno izy hiatrehany an'izany fotoana andoam-pirenena izany. Tsara ny mpahay anjara amin'ilay fotoana andoam-pirenena io mba manana fahalalana feno mahakasika ny tena zava-misy marina, mahakasika ny tena miainany rehetra mahakasika ny fifidianana zany. Ny vérité, ny réalité, ny vécu électoral rehetrarehetra nandritra izay taona maro zay. Tamin'ny fifidianana mbola nitapanany ministère ny afitany na nahoana, tamin'ny fifidianana nitapanan'ireo siny efatra ny fahatibaka zay na nahoana, taizany nety, taizany tsy nety, taizany tena nisy fangalarabato, iza ny tena naniraka ny fangalarabato, aiza ny tena aleoa hapetraka eo ambony latabatra avokoa ny tena zava-nisy tamin'ny fifidianana teny Madagasikara hatramin'izay mba hahafantarany olona rehetra hoe ay nde zany izy, ay zalahatsy amin'ny lampanianatsika ny tena tanery hampangalabato io, ay zareo ary ny tena zao efa mahalana ny tena zava-nisy ny vahoaka malagasy dia rehefa miafika n'ilay fotoanam-pirenena izy tsy lany andro amin'ny tora-poso na lany andro sy vetonay sy zavatra atao teren'olo eo fa mahafantatra ka mieritreritra zay hoe anisan'ny mba manana ihany an'izay zavatra tokony amitaina vahoaka malagasy zay. Ka izany dia isy ny ary zay zavatra tokony atao clarificatif zao alohan'ny mihavanany zareo dia misy ireo zao hoe vérité, vérité et réconciliation. Fa tsy tonga dia réconciliation aloha efa zavatra tena marina tsy fantatra koa dia miavakavana fotsiny iny ohatran'ny fihavanany malagasy. Fa aleo aloha fantatra ny tena zavatra marina. Inona ma ho atsoina ny avao ministère ny afitany, ho atsoina ireo mpitsara zay président ministère ivelatra amin'izay nahoana moa misy afa ny votaka avy ety amin'ny fahasambato ary, afa ny votaka navoaka CENI tany amin'ny district, afa ny votaka navoaka afa ny ministère ive. Nefa mazava ny lalàna fa ministère ive zay kaniny mpitsara dia tsy afaka manova voaka fifidianana. Nahoana misy zany, nahoana ny afa ny avoaka ny SRV, afa ny avoaka ny tribunal administratif. Inona zava-tantago eo an'ireo nahoana no afa ny vokatra ny saina tena kabinao, afa ny vokatra any PV. Aiza ny tena siny malabato ho asaina eo daholy ireo voakasiky ny fifidianana rehetra. Anasa mpiavana borofana tambatsika ienontsika hoe inona tena tena zavatra iainany zareo. Anasa magistratsika folohan'ilay SRV inona tena zava-misy eo. Anasa n'ireo serra masikakaraza izahay zareo ireo seny efatra ny fandimba eo ho eo daholy, ministère ny atany ho eo daholy, ny ACC ho eo, ny tribunal administratif ho eo. Mba tsy ilazako hoe ny conseil d'état, mba tsy ilazako hoe manao, mba tsy ilazako hoe déballage ary atao anisy teno andro ray manontolo afa fony rehetra hoe zay hitanao tany, zay hitanao tany, zay tsy mety ka ihana narehetanao natanao izy zavatra iny ihana zay tsika vo afaka miditra amin'ny tena vahaolana. Fa raha mbola tabatra foa ty zaby aratsara zotra fifidianana ao ne nefa ny zavatra tena mitranga taon'ilay zotra fifidianana tsy fantatsika le olona tena mahalala izy tsy miteny dia mbola tsy ahokana ihany ny code électoral zay avoakatsika eo.
ka ho tanterahana izy io any faraparany volamiano any zay anasanay anasatsika ny rehetra anday anjara satria fotoanany zao ny ahafahantsika miresaky fa soditsaraky rehefa avy eo ndray dia tsy azo resaka tsony dia tsy hivoaka mihitsy zany ny tena zavatra marina tamin'ny fifidianana tevaisa fa zao tsika zany zao azo resaky maraka atao miresaky atao anararotany zao fotoana fa tsy fahalalana zao ahafahantsika tena manao an'izay zava-misy rehetra zay mametraka amona tabatra ny tena mikasika ny fifidianana dia afaka miditra amin'ny vahonatsika amin'ny manaraka efa nanaiko moa ny fimbona miresapireneny anatytsika satria semity sy manambola fa rehefa nazavaina taminy ny tanjo otratarina anatin'le izy dia faly izy eo sy mbola nisy koza aleo miresaka mihitsy aleo vahoaka iteny ny zavatra miaina aleo mpanampolitika iteny inona ny tena zavatsy mety any asikany koa miranita ny tanora satria ireo no avy ireo ny tantana no avy ny firenena mba mahafantatry izy reo zay misy tanora resaka taminy ka mitasy aminao hôtely izy io any président tokony afisena ny voka-pifitiana leny amin'ny voka-pifitiana tena tsy mahafantatry ny lalàna tokoy izy efa afisena izy io izay ny lalàna fa ny fanatanterahana azy tokony zao le zavatra teny amin'ny ankizy le tanora efa ao anaty ny lalàna tokoa fa inona mahatonga azy tsy tanteraky satria tsy fantatsika hoe mila jerena zany hoe aiza ny tokony vaina mba ahafahana matanterakaina dia akina ny rehetra misy milaza ny caution zakany teo ka tsy semi manapaka ny caution fa manina ro vaisika ny lalàna ary ataoko semi manapaka ny caution ataoko semi manapaka ny rapifitiana efa nisy tia tamin'ny 2019 tsy efa nandefa rapifitiana zay anatanterahana ny fifidianana solo-bavahoaka raha tadidinareo misy vide institutionnel tena mentementenena tamin'ny sirby fosy satria mozay amin'izay nandefa zay hoe tokony tanterahana ny fifidianana tamin'izay ny volana desambra valo fosy volana desambra 6 fosy dia avy eo tsy namaly mihitsy ny gouvernement tsy namaly dia tapaka ihany ny fetim-pampiasana ny antemera-pirenena tsy nisy ny antemera-pirenena dia mandeha bozo amin'izao ny firenena fa raha ohatra zany zao ka miova ny lalàna hoe seni manapaka an'io hoe zay data teraka seni dia tsy maintsy manapa-teraka ny foram-panjakana hoe zao ny data anaovan'io satria maialana ny zao misy amin'ny vitopitsarana navoaka ny tsika mahita ny eto Antananarivo tsika voakaitra ahoana fa sadia fa tena maro dia maro hoe ny fitsarana zay navoaka ny fitsarana sahana ny ady am-panjakana na ny tantely-panjakana mampidy ny fanjakana tsy maintsy amerina ny fitianana any amin'ny komina maro dia maro fa rehefa nivoaka moa ny Antananarivo taitsika ahoana ny fitiana fa amin'ireny fotoana ireny tsy voazao moa zany fa zao moa tsika hafa ny toezara dia mbola miandry fa taloha efa ohatran'izany misy amina 50 manjaka alefa seni le volavola teny any hoe tokony tanterahana ny famerenana fifidianana any amin'ny komina zao fa tsy mivaty tsy mbola misy zany afan'izay dia zany rehetrarehetra zany dia tokony hovaina avokoa ao anatin'ny fanovana ny zotra fifidiana koa manasa sika nasa ny rehetra zay mba ho tonga ary anjara anasika ary ameny heviny mandritra izany fotoanando savaranando ho atao mahakasika andala fifidiana eto